Natura Radio. Mikipankany tafaray manolotra ho anao. Imena maso valiny natao tantarindromiseo sanganasany R Stefanuela ovelominy Mano Judith lahatra ny avo miaraka amin'ny Joseph Faratizaparany Radavy ary ny mpanoratra nandrindra sy nanantotosa rima ny fanantenana imena maso valiny natao fizarana voalohany. Dia inona ary izany ny hevitra hafa napaikady hafa ankoatran'ilay hitanao teo e? Ianao efa niteny hoe efa tapitra nataonareo daholo izao karazana stratégie rehetra izao. Ie, izany mihitsy ka. Kanefa hoe dia resy foana nareo. Ie. Noho izany dia tsy afaka ny ady amin'ny vatana intsony izany tsika e. Izany efa mahita ry lieutenant a. Hoe tsy misy afa-tsy ady ihany ny vahaolana andresena azy. Ka tsy efa ady ve ny nataonareo teo aloha ry kapitenina? Kanefa dia resy foana nareo. Ka izao e. Mila aloha sika ho mamantatra azy hoe izy dia inona ny misteriny dia izay tsika vao miady aminy. Tena mbola hoely izany ry kapitenina. Ka maninona nefa moa izany raha andramana atao latsakalina indray e? Or lieutenant ady amin'ny atandro be nanahary aza ny nataonay tany hoy ianao resy izay ko maika fa andeha alina any. Tsy andeha hananton-doza na hanantona fahafatesany. Fantatra anie izany ry kapitenina e. Nefa rehefa amin'ny alina ireo dahalo ireo dia lasa mandeha manafika any dia manararoatra miditra ao amin'ny zohy misy azy amin'izay tsika. Ohatra ny hevitra mety koa izany ry ka tena mety ho azy izany. Eny e, aleo aloha andinika tsara mipaikady tokony ho raisina sy ho tanterahana ary. Mahazo mandeha aloha ianao e. Misaotra mon kapitenina. Tonga rehetra dia mba makomany avokoa ny fitaovana rehetra fa misy mission antsika rariva. voaray lehibe. Oay, dia saika dingo tokoa le tia. Nisy inona indray lehibe a? Hoeto kely aty aloha le vata mainty kely ao. Tena diniko manko nampiseho anazy iny amin'ny voniko. Eny tompoko. Fa vata inona kosa izany ry dady? Andraso kely eo dia vitanao avy eo e. Manjary tsisy tsirony tsony manko raha mijery alohan'ny tantarako azoko. Dada kosa izany. Ty ary tompoko le vata kely. Misaotra le tsery ataovy tsara moa na fitaovana rehetra fa enjakenjana misy amendry antsika rariva. Eny re tompoko. Aza matahotra ianao fa ho ataoko milay mihitsy ny ao a. Dia inona izany ato anatin'ity vata efa ratsy kely ity ry dady? Andraso aloha sokapako dia hitanao eo e. Zay. Oay, to taratasy kely dady. Oji, fa to satroko. Tena izany mihitsy ry dada. Aza dia mampimery anaka. Tena ianao mihitsy ve ny fahitanao an'io sary io ka? Ieko, tena za io. Sa iza indray ary ozy izy dada e? Sary ny atema reninao io anaka. Ahoana tsara hoe ry dada? Sary ny neny ve io? Neny? Andray ry neny e? Ampangina aloha ny ranomaso anaka. Ny tena marina dia ampahany tamin'ny tantarany eny akany dia nitantarako anao tamin'ireny. Ary mbola betsaka ny zavatra tsy fantatro.
Nandray kosa ry dada e. Fa maninona izany tsy nitantarainao tamiko daholo ny tantara rehetra ry dada raha tsy androany a. Zany miandro fotoana ny zavatra rehetra ry vony a. Dia anjaranao amin'izay no mitsarana hoe rariny ve raha anao dalo fa tsy rariny. tena tsy haiko intsony ry dada. Tena poda tanteraka ny lohako. Moko ny foko rakotra alahelo. Tantara efa lasa nefa izany ry vony a. Ka tsy hitako intsony ny mahalatsaka ranomasonao amin'izany. Ka malahelo ny foko ry dada. Malahelo ny fiainana ny ainanao. Rariny tena rariny tokoa ianao raha nanao dahalo tahaka izao. Dia tsy manome tsiny intsony izany ny zanako. Tsy manome tsiny anao intsony ary dada. Fonina ny anampanao arak'izay tratrako a. Mandra-pahavita ny valifatiny dada. Vony a. Ahoana? Tsy hitrako velively nefa ny anampianao anahy. Vitako samirery io. Tsy dia tsy ry dada. Vony a. Ny fantatro izao a, dia mahalifatan'izay rehetra nampahory sy nampijaly any dada tamin'izany a. Ary anisan'izany ny kapitaina namany taotao iny. Efa maty koa ny anaka ilay taontaonao iny. Iny sy ny ray aman-dreny manko ny filohan'ny kotrika an'izay rehetra hafaty a. Ary ny kapitaina iny indray a, tsy misy atahorana iny e. Efa nomeko afatra mafimafy mantsy izy tamin'izay nionanay faran'izay. Ka ozy dada te hoe raha tsy vita ny valifatan'ny dada, tsy ho afaka mitiasa ratsy ty misy dada. Ka motsy iny ve izany sisa ny manakana ny dada tsy ala mitiasa ratsy ty e. Fanampin'izay koa asa no mandrava ny asan-dahalo ka raha mbola velona koa izy dia tsy maintsy mitady vahaolana. Ka nanome ny dada hafatra azy izy tsy hampangina ny ampony velively mihitsy izany. Marina izany voalazanao izany a. Kanefa raha varatra irevitra koa izy a, vato lampiampiandy izy any ety. Ka aleo izy hetsika rasa e, miandry azy tsika. Dia hanafika izany nareo? Andeha aloha izay anaka. Tonga ianao dia midira ny andava-bato rehefa avy eo a. Eny rery dada. Ka ahoana? Efa vonona tsara daholo hoe ny fitaovana sy ny ekipa ry zandry a. Efa vonona tsara daholo tompoko. Dia firy izany nareo mandeha izao? Mandeha daholo izay mademoiselle fa 5 lasa isa no mijanona eto a. Ay ve. Eka andao sy raha andeha mandeha fotoana. Mbola lavitra raitra ny lalana. Ndao eny ry zalahy ala. Mandeha ngeny fotoana e. Izay anaka. Raha pitsy maraina indray izany vao miontsika. Eny ary masotonareo. Dia ao aloha fihimiko ny dada malalako izany. Eno tiako anaka dia mahita toga. Ao ary. Izay a. Tafandrimandry ny zanako dada. Eny rery dada. Misaotra. Tsika ry zalahy. Aoka nefa hitandrina tsara fa ny andro alina moa ny kisoa mainto ny fomba fiteny a. Or kapitaina. Ahoana e? Misy inona? Fa tsy hitanao ve re lapa mitsolopolopy kely manatona aty amintsika ireny ka? Eny tokoa le ty e. Ao ry zalahy, samy aloha miafina daholo a. Dia aza mikoropaka loatra fa so araka izy ireo eo tsika. Malaky lasana e. Dia ahoana? Efa memanakaiky ane reto e. Tonga ave dia horafana sa... Tsy mety izany ry zandry a. Avelao aloha ry zareo andeha any. Izay atafidirantsika tanteraka ao amin'le zo izao ny tanjony e. Ndrao mantsy ka olona avy eto indray tsika raha eto dia andoto rano. Ndreny fa andalo eto akaikitsika ry zalahy.
Ary tsy dia betsaka avy izany a. Aza teniteny mafy aloha ianao fa sao dia enindreo eo ka lozany azo antsika. Hitanao iny lehilahy lavabe indrindra iny. Iny farany aloha iny. Manino iny? Iny ny randrahona na imena maso aminy. Maherody tsy azo kasihana iny a. Ka izay indrindra no tena hitandremantsika fatratra. Ary tena ranjana be tokoa le drazo zany a. Raha zao izy zao mipetahantsika eto tonga dia sur place Enao marina. Efa indro matinay aneo ahy iny amin'izao hitanao zao e. Kanefa dia zao mbola mijoro tsara zao ihany le ry. Ka andao amin'izay atsika androso falasy ireny ny tompo-tanàna e. Izay kely mpiandritranao zany sisa nataontsika mahitako. Andao ry zalahy androso a. Sady efa tsy dia lavitra ntsony anie. Raha vao tafahoatra an'ity tendrombohitra iray ity tsika dia tonga. Okey ary. Tonga soma tsara ato amin'ity zoitiritsika ry zalahy. Ka samy mitandrina tsara ihany fa mbola tsy aiza ihany a. Ole ty e. Tena misy mitifitra tampoka le aza. Dia ahoana natao ry kapitena? Avaiza nefa ny vin'le bala teo. Raha ny fandrenesako ny fipoakany teo dia ohatrany avatsy tsy matsy a. Ao ry zalahy. Tifitra fampitandremana. Isa, roa, telo. Oaiza naterako marina. Fa misy inona koa raha ho vilanao fa ohatrany mahay feom-basy mifamaly izany e. Sa anatrika misy manafika ve izay? Dia ahoana re izany e? Inona ny ataoko? Nahalo aloha atsoko dady e. Nefa veriny tsy efa ho lasa lavitra be izay. Efa tsy manino izany fa aleo atsokany ihany e. Zany fa misy lavany ambadika any ry kapitena. Ka toy izy ihany aloha ny tifitra e. Ary areheto daholo amin'izay ny lampy any aminareo dia ataovy savahao ato anaty zoy ato aloha. Inona isaka itsaoka re ty e. Oaiza lahy. Ary zany ary no tantazo e. Ka andao amin'izay ary ho atao malaky ny fizavana fa mandeha ny fotoana e. Ty zao ohatra ny varavaram-bato izany ry lieutenant a. Izy indrindro fa sokafy aloha ry zalahy. Andriamanitro, ohatrany misy manokatra ny izy ny varavaram-bato izany e. Iza ry izany e. Voasokatra izy ty ka andao malaky amin'izay ary hiditra e. Ao tsy lovy aloha ny lalana fa ohatrany mbola midina tohatra izany a. Ary tena ohatrany reny any anaty trano reny mihitsy anie atao anatin'izy izany ry zalahy. Izy iny mijanona fa avy de tsy firiko a. Tratra marina, mifona re tompoko. Ary toa ikala vony le ty e. Io ry zalahy sambory de fatory de andao entina fa ilaitsika io a. Fa nga fantatrao ry kapitena. Zanak'le mena maso izy e. Ary mbola tantara lava be ny amin'izany. Fa zavao malaky aloha ny ato fa mandeha ny fotoana e. Fa hoana kosa nivaratra amin'ny refitrefitra teo ivelany eo izany le ty e. Tena andao aloha hiala ato malaky tsika dia andeha e. Fa ambarany herin'le mena maso izany ka sao ahitany tsy fahita teo indray. Hoento isipa kely io ry zalahy dia andao hiala. Malaky lasa fa ho tratra eto ihany anie e. Imena maso. Valiny natao. Tantarindro miseho sanganasany R. Stefanuela.
no velomin'ny Mano Judith lahatry ny avo niaraka tamin'ny Joseph Faratizaparany, Radavy ary ny mpanoratra. Nandrindra sy nanantotosa rima ny fanantenana. Imena maso. Valiny Natao.